hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesona sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny imprimerie adventiste. Hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko. Mbola faly miarabantsika ry mpiara-mianatra malala, nahatratra indray izao fotoana ahafahantsika mamerina ny lesona sekoly sabata izao. Tonga eo amin'ny lesona fahafito isika izay mitondra ny lohateny lehibe manao hoe ny olan'ny faharatsiana, ny olan'ny faharatsiana. Mialohan'ny idirantsika amin'ny votoatin'ny lesona dia izao manasanao manokana hanondrika ny lohanao fa hivavaka isika. Andriamanitra tomponay masina sy tsara indrindra any an-danitra, misaotra sy midera ary mankalaza ny anaranao zahay noho ny fitiavanao sy ny famindramponao. Menao fotoana ahafahanay mandinika ny teninao. Mitenena Jehovah ho fa miaino ny mpanomponao, mamindrafo aminay, mamelany fahadisoanay. Anaran'i Jesosy, amen. Lesona fahafito, ny olan'ny faharatsiana. Ny andininy natao fitadidia dia ilay voalaza ao amin'ny Apokalipsy 1:20 Apokalipsy 1:20. Ny anaran'i Jesosy, ary ho fafany ny ranomaso rehetra amin'ny masony, ary tsy hisy fahafatesana intsony, sady tsy hisy alahelo, na fitarainana, na fanaintainana, fa efa lasa ny zavatra taloha. Ary ho fafany ny ranomaso rehetra amin'ny masony, ary tsy hisy fahafatesana intsony, sady tsy hisy alahelo, na fitarainana, na fanaintainana, fa efa lasa ny zavatra taloha. Andininy anankiray izay mitondra fanantenana izany andininy izany. Oviana vao tanteraka izany fotoana izany. Oviana vao tsisy intsony izany fahafatesana izany, izany alahelo izany, ny fitarainana, ny fanaintainana. Izany no mahazo ny olombelona ary mitady hevitra mba hialana amin'izany nefa tsy afaka. Ny olan'ny faharatsiana ry namako no azo heverina olana lehibe indrindra hatrehan'ny fivavahana kristianina. Ahoana tokoa moa no azahoana sary an-tsaina hoe Andriamanitra dia fitiavana ary manana ny fahatsarana tonga lafatra, kanefa misy ny faharatsiana eto amin'ity izao tontolo iainantsika izao ity. Izany hoe raha tonga lafatra sy mahefa ny zavatra rehetra ry Andriamanitra, nahoana no misy ny ratsy, ary nahoana no toa matanjaka sy manjaka izany ratsy izany eto amin'ity tany ity. Tena manahira-tsaina izany olana izany ary toa manakana ny maro tsy hanantona an'Andriamanitra. Rehefa mandinika ny ratsy misy izy dia tsy mahatakatra ny fitiavan'Andriamanitra ao ambadika ny toe-javatra miseho. Ao amin'ilay boky Hery mifanandrina izay nosoratan'i Ellen White, ao amin'ny takelaka 5:5 dia izao no voalaza: mahatonga fahaferezan-kevitra lehibe ho an'ny saina maro ny niavian'ny fahotana sy ny antony fisiany. Hitany ny asa ratsiny, miaraka amin'ny vokany mahatsiravina dia loza sy faharavana, ka velom-panontaniana izy ny amin'ny fomba mety isin'izany ao ambany fanapahan'ilay anankiray tsy voafetra amin'ny fahendrena, ny hery sy ny fitiavana. Zava-miafina tsy ahitany fahazavana izany. Ny lesontsika nandritry ny herinandro dia mizara telo lehibe. Ny fizarana voalohany dia izao: misy fanontaniana misokatra momba ny olana amin'ny ratsy ao amin'ny Baiboly. Ny fizarana faharoa kosa, voafetra ny fanazavantsika momba ny olana
amin'ny ratsy. Ary ny fizarana fahatelo dia izao: ampirisiana isika anantona ny olana amin'ny ratsy amin'ny fanantenana. Andeha ho jerentsika ireo fizarana anankitelo ireo dia ho hitantsika hoe inona ny drafitr'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Ao ary ho voaboasantsika ilay fizarana voalohany. Misy fanontaniana misokatra momba ny olana amin'ny ratsy ao amin'ny Baiboly. Amin'ny fotoana fijaliana tokoa dia sarotra ny mampifandray ny fitiavan'Andriamanitra sy ny hatsaram-panahiny, satria lasa mifantoka amin'ilay ratsy ny olombelona. Ao amin'ny Baiboly dia betsaka ireo olona izay manontany manao hoe mandra-pahoviana. Mandra-pahoviana no ho afaka ny fijaliana. Mandra-pahoviana no andresy ny ratsy ireo olona ireo. Mandra-pahoviana vao iseho tokoa izany fandresena ngezabe izany. Ireo fanontaniana ireo dia mampiseho ny fanantenana fa hanao hetsika Andriamanitra, hamaha-olana Andriamanitra, tondra vahaolana maharitra Andriamanitra. Izany no fanantenana izay ananan'ireo vahoaka izay niara-ny ratsy ao amin'ny soratra masina, ary izany ihany koa no mety ho fanantenana izay ao anatintsika hoe matoa isika miantso an'Andriamanitra, matoa isika mametra-panontaniana, ary azoko antoka fa betsaka amintsika ny efa nametraka an'izany fanontaniana izany fa mandalo toe-javatra sarotra hoe Andriamanitra mandra-pahoviana no hiainako an'izao toe-javatra izao. Maro dia maro ireo olona amin'ny soratra masina izay nametra-panontaniana araka ilay voalaza teo aloha teo. Raha mijery fotsiny tsika eo amin'ny Salamo toko 112 sy 2 dia miverimberina ilay teny hoe mandra-pahoviana. Toa manamafy ny mpanao salamo mametraka fanontaniana amin'Andriamanitra. Izao no voalaza: mandra-pahoviana Jehovah, ho adinonao mandrakizay ve aho? Mandra-pahoviana no hanafenanao ny tavanao amiko. Mandra-pahoviana no handraisako torohevitra ao am-poko, manana alahelo ao am-poko isan'andro. Mandra-pahoviana no hiakaran'ny fahavaloko amiko. Toy izany koa amin'ny Salamo 4:7. Jehovah, mandra-pahoviana no handresy ny ratsy fanahy. Mandra-pahoviana no handresy ny ratsy fanahy. Ankoatr'izany rehefa mamaky isika ao amin'ny Habakoka toko 1 ny 2 ka hatramin'ny 4, zany hoe vao manao fampidirana fotsiny ny Habakoka dia manontany mafy an'Andriamanitra, mampiasa fiteny hoe mandra-pahoviana, mandra-pahoviana. Nefa kitsika ny Habakoka toko 1 ny 2 hatramin'ny 4. Amin'ny anaran'i Jesosy. Jehovah, mandra-pahoviana no iantsoko nefa tsy haino ianao, na dia miantso anao hoe herisetra azaho dia tsy hamonjy ianao. Nahoana no asehonao ahy ny eloka ary ampahorinao ahy ny fijaliana? Fa fandrombana sy herisetra meo anatrehako. Misy fifandirana ary mipoitra ny fifandirana, koa tsy misy heriny ny lalàna ary tsy mivoaka ny rariny. Fa ny ratsy fanahy mandidina ny marina, koa mivoaka ny fitsarana miangatra. Tena velotaraina i Habakoka, velotaraina izy. Izaho anefa mifanohitra amin'izany, na dia matoky ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra aza amin'ny mpaminany Jeremia, dia manontany fomba fitsaran'Andriamanitra izy, hoe manao ahoana ary ny fomba fitsaran'Andriamanitra.
Jeremia toko voalohany toko fa 12 azafady ka ny 9 voalohany. Izao no voalazan'i Jeremia: marina ianao Jehovah o, raha miady hevitra aminao aho, nefa aoka hiresaka aminao momba ny fitsaranao aho. Nahoana no mandroso ny lalàny ratsy fanahy? Nahoana no sambatra izay manao fitaka? I mpaminany Jeremia dia nampiseho miharihary fa marina Jehovah. Tena marina Jehovah ary izany tokoa Andriamanitra aloha e. Azy ny fahamarinana. Hitantsika moa izany tany amin'ny lesona tany aloha tany. Amin'io Jeremia toko fa 12 io ihany ka ny 14 dia nampiasa ilay fiteny hoe mandra-pahoviana izy mba anontany an'Andriamanitra. Izao no voalaza Jeremia toko fa 12 ka ny 14. Mandra-pahoviana no itomany ny tany ary ho malazo ny ahitra rehetra eny an-tsaha. Leovina ny biby sy ny vorona no niaratsian'ny mponinao. Raha makany amin'ny boky farany ao amin'ny Baiboly isika dia ny boky ny Apokalipsy izany na ny fanambarana, dia mahita fanontaniana koa isika manao hoe mandra-pahoviana any amin'ny Apokalipsy toko fa 9 ka ny 10. Rehefa nisokafana ny tombo-kase fahadimy dia mampiseho sarin'olona ao amin'ny 9:7 amin'ny Apokalipsy toko fa 9 io dia zao no voalaza. Ireo olona ireo zany dia izay novonoina no ny tenin'Andriamanitra sy ny fijoroana vavolombelona izay nitanan'izy ireo. Ireo olona ireo dia olona manokana tokoa satria izy ireo dia eo ambanin'ny alitara ary miantso mafy an'Andriamanitra, mampiasa ilay fanontaniana manao hoe mandra-pahoviana. Hitantsika moa izany eo amin'ny 10:10 eo amin'ny Apokalipsy toko fa 9 io. Miantso, manao antso mafy ireo vahoaka ireo amin'Andriamanitra. Izao no voalaza: mandra-pahoviana, tompo masina sy marina no hitsarahanao sy hamalinao ny ranay amin'ny monina ity an-tany. Amin'ny ankapobeny ireo fanontaniana mandra-pahoviana ireo ry mpiara-mianatra malala dia mampiseho ny fahadisom-panantenana, manoloana ny olana amin'ny ratsy ary matetika dia mampita ny faniriana lalina amin'ny fitsarana avy amin'Andriamanitra. Zany hoe rehefa mametraka fanontaniana ny olona hoe mandra-pahoviana no mbola hitoetra ny ratsy, mandra-pahoviana no mbola hiaina ao anatin'izao tontolo feno faharatsiana izao ny zanak'olombelona, dia mitondra faniriana ao anaty izany eo amintsika maha-kristianina antsika fa isy fitsarana izay ataon'Andriamanitra mba ampitoniana an'izany rehetrarehetra izany. Matetika tokoa mantsy isika no mametraka fanontaniana hoe nahoana tokoa moa no ambinina ny ratsy fanahy? Nahoana no toa mahazo tombony ny ratsy fanahy? Mihoatra no ny tena. Ary nahoana ny olona izay heverina fa marina no hiara-pahoriana? Dia lasa mitatra foana ilay fanontaniana hoe nahoana Andriamanitra no toa lavitra antsika? Ary indraindray ary no lasa hoe miafina antsika mihitsy ve Andriamanitra? Na inona lazaintsika momba ireo fanontaniana sy ny olan'ny faharatsiana ary namako dia izao: aoka tsy ho amaivantsika aloha ny ratsy voalohany indrindra. Tsy azontsika atao ihany koa anefa ny miezaka mamaha izany olan'ny ratsy izany amin'ny fanalefahana ny toetry ny ratsy na fampianana ny halehibeny eto amin'izao tontolo izao, satria tsy ho voafiantsika izany ratsy izany. Ny ratsy dia isy foana ary tsy maintsy misy, satria eto amin'ity tany fandalovana ity no iainantsika. Manana fanantenana kosa isika fa ho avy ny andro izay
anafoanan'Andriamanitra tanteraka an'izany ratsy izany. Ko na eo ary ilay fanontaniana manao hoe mandra-pahoviana no mbola hitoeran'izany ratsy izany eo amin'ny fiainantsika, dia izao manana faharetana fa tsy maintsy mbola hisy fotoana ary efa voatondron'Andriamanitra, tsy mbola fantatsika izy io hoe hoviana, fa hisy fotoana izay amongoran'Andriamanitra tanteraka ny ratsy amin'ny fakany ary tsy hisy intsony izany ratsy izany. Dia miverina amin'ilay andininy natao fitadidy isika, ilay voalaza ao amin'ny Apokalipsia 1:20 manao hoe ary ho fafany ny ranomaso rehetra amin'ny masony ary tsy hisy fahafatesana intsony sady tsy hisy alahelo na fitarainana na fanaintainana fa efa lasa ny zavatra taloha. Ny antony nahafatesana Kristy teo amin'ny fijaliana dia ny andresena ny fototry ny ratsy dia Satana izany, fa amin'ny farany dia amongotra tanteraka ny ratsy Kristy. Izany no fanantenana tokony apetrakitsika ao anatintsika eo amin'ny fiainantsika isan'andro fa ho avy izay fotoana izay. Iditra eo amin'ny fizarana faharoa isika ny amin'ity lesona fahafito ity. Voafetra ny fanazavantsika momba ny olana amin'ny ratsy. Izay indray no lohatenin'ity fizarana faharoa ity. Ny tantaran'i Joba no andeha andraisantsika lesona manokana ahafahantsika manakatra ny fetra ny fahatakarantsika mahakasika an'izany olana amin'ny ratsy izany. Fantatsika tsara Joba. Ao amin'ny toko 1 dia manoritsoritra ny tenin'Andriamanitra fa izany lehilahy izany dia i Joba dia lehilahy marina sy mahitsy ary mifady ny ratsy izy. Lehilahy izay tena nanan-karena tokoa izy teo amin'ny tany fiaviany ary nanana omby, ondry, nanana boriky, rameva, nanana mpanompo be da be izany Joba izany, ary indrindra notahiana manokana izy ka nanana zanaka 10 mianadahy, 7 lahy ary 3 vavy izany zanaka Joba izany. Tamina fotoana anankiray nefa dia izao nofongoran'ilay ratsy, nofongoran'ny Satana daholo na ny fananan'i Joba na ireo zanany 10 mianadahy. Fahoriana ho an'i Joba izany ary tsy zahatsy tamin'ny toerany kosa fa tena ory sady malahelo ary mety hamoy fo tanteraka raha izany teo amin'ny toeran'i Joba. Tao anatin'ny toe-javatra nisy anefa dia izao tsy mba nanome tsinan'Andriamanitra velively i Joba. Rehefa hitan'ny Satana fa tsy niala tamin'Andriamanitra i Joba na dia teo ary ny toe-javatra izay nandalovany, dia mbola nitady fomba indray Satana rehefa andresaka tamin'Andriamanitra. Andriamanitra moa mahafantatra tsara ny Satana, dia hoy izy Andriamanitra hoe atao izay tianao atao aminy fa ny ainy fotsiny no aza alanao aminy, aza kitiana ny ainy. Nasiany Satana vai hatrany an-tampon-doka hatrany am-paladia Joba, ihirifirany izany ary nateo azy izany rehetrarehetra izany tsy niala tamin'Andriamanitra Joba ary tsy nanome tsiny na nanota tamin'Andriamanitra izy. Tena lehilahy marina ary mifikitra tanteraka tamin'ilay mpamorona izany lehilahy izany. Any amin'ny toko 30 ao amin'ny bokin'i Joba io, ny andininy 420, 720 ary ny andininy 130 dia manome famotinana fototra momba ny fatsapan'i Joba eo amin'izay toe-javatra mampalahelo lalina izay niainana izy. Jerentsika inge izany andininy izany, andininy 420 sy 720, Joba toko 30. Fa raha nitady soa aho dia tonga tamiko ny ratsy, ary raha niandry hazavana aho dia tonga ny haizina.
mivadibadika ny foko ary tsy mahita fitsaharana miatrika ahy ny andro fahoriana. Ankoatr'izany eo amin'ny 130 dia nampiasa fiteny ohatra Job ny amin'ny zava-maneno mba hilazana ny fahatsapany ny ratsy izay nitranga teo aminy. Izao no voalaza 130. Ny lokangako dia niova ho fitomanina ary ny sodiko ho feony mitomany. Ry namako, ry mpiara-mianatra malala, raha antenaina fa ny fisehoan'Andriamanitra amin'ny faran'ny boky dia anome fanazavana ilaina ho amin'ny famaranana ny tantara, dia tavela amin'ny fanontaniana maro isika. Betsaka ny fanontaniana izay tsy ho voavaly ao anatin'izany ary hipetraka mandrakariva ao anatin'ny saintsika hoe nahoana tokoa moa no miseho ny toe-javatra tahaka izany eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray izay marina sy mahitsy, ny olona anankiray izay mifady ny ratsy nefa nahoana dia niara ny toe-javatra mafy izay mihoatra ny tokony ho zakan'ny olombelona raha ny fomba fijery amin'ny maha olombelona antsika. Ny toko 8 sy ny toko 9 dia nametraka fanontaniana maro tamin'ny Job Andriamanitra. Amin'ny ankapobeny dia nanontany ny Tompo ny momba ny zava-miafina ny amin'ny famoronana mba ampitahana ny halehibean'i Job amin'ny mahazavaboary azy amin'ny halehibean'ny mpamorona ny ilay Andriamanitra mpahary izany. Rehefa nahatsapa nefa i Job fa teo zavatra bitika izy manoloana ny mpahary, dia nanaiky ampanetretena fa misy fetrany ny fahatakarany ny fiainana sy izay zavatra mandalo teo amin'ny fiainana izany. Ary izay indrindra no nanosika ny Job ny laza ao amin'ny 9 amin'ny toko 12 manao hoe ny teny aho izay tsy azoko, zavatra mahagaga loatra ho ahy izay tsy fantatro. Arak'izany ry mpiara-mianatra malala dia izao, rehefa miatrika fanontaniana sarotra isika momba ny ratsy sy ny fijaliana izay mahazo izay manjo ny fiainantsika, dia ilaintsika ny manaika ny fetra ny fahatakarantsika ny zavatra miseho na ny zavatra mitranga eo amin'ny manodidina antsika sy eo amin'ny tenantsika manokana. Mifanohitra amin'izany tsy maintsy miaina amin'ny fanontaniana maro tsy voavaly isika. Tsy maintsy misy fanontaniana foana ao anatintsika ao ary tsy ho voavalintsika izany fanontaniana izany. Amin'ny fotoana anankiray nefa dia izao mbola ho voavaly ihany izany. Manao izay tsara indrindra vitantsika isika amin'ny maha olombelona antsika nefa voafetra. Miezaka isika mba hahatakatra sy hanazava ny zavatra araka izay nambaran'Andriamanitra tamintsika. Ataontsika ny fomba rehetra hatakarantsika an'izany fa amin'ny maha olombelona antsika dia voafetra ihany isika. Ny iray amin'ireo fomba izay hatakarana ny toe-javatra misy ireo farafahakeliny ary hanazavana ny antony amin'ny fisian'ny ratsy sy ny fijaliana dia izao: ny fandiniana ny hevitra momba ny safidy malalaka. Ny safidy mantsy dia fanomezana sarobidy avy amin'Andriamanitra izy io. Fanomezana sarobidy izay nomena ho an'ny zavaboary manan-tsaina izany safidy izany. Indrisy anefa fa nampiasaina tamin'ny fomba ratsy tao amin'ny tontolo lavorary izay noforon'Andriamanitra izany fanomezana izany. Hitantsika ny tantara ao amin'ny Genesisy, rehefa avy namorona ny Adama sy Eva Andriamanitra, noforonina tahaka ny endrik'Andriamanitra araka ny tarehin'Andriamanitra. Io ilay safidy malalaka izay nomen'Andriamanitra ny Adama sy Eva, nampitoerana tao anatin'izy ireo satria fitiavan'Andriamanitra dia mamela ireo zanany hanana safidy malalaka. Fa ny safidy ny nandika
ny fitsipika izay napetrak'Andriamanitra izy ireo. Araka nambarany Ellen White ao amin'ny boky izay nosoratany moa zany dia izao no voalaza: Adama dia olona manana safidy malalaka, saingy nampiasa ratsy ny fahefany. Navelany ho resiny filana izy, noho ny tsy fankatoavana dia very ny fahadiovany. Noho ny safidiny malalaka dia tonga hampanota izy nisaraka tamin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Ao amin'ny lahatsoratra hafa indray dia nilaza Ellen White fa ny fahendrena tsy manapetra dia nametraka eo anoloan'ny olona ny fahasamihafana, eo amin'ny tsara sy ny ratsy, eo amin'ny ota sy ny fahamasinana, saingy ny fitondran'Andriamanitra dia fitondrana amin'ny safidy malalaka ary tsy misy hetsika fikomiana na fankatoavana izay tsy hetsika amin'ny safidy malalaka. Ao amin'ny takelaka fa 770 moa zany nosoratana tamin'ny taona 1970 sy 720. Noho izany dia izao, ny fampiasana ratsy ny safidy malalaka dia manova tanteraka ny tontolo lavrary izay noforon'Andriamanitra tany am-piandohana ho tontolo misy ratsy, ho tontolo feno ota, ho tontolo anjakan'ny fijaliana, ho tontolo izay isy fahafatesana ao anatiny. Nambaran'Andriamanitra mazava rehefa namaly an Joby izy, eo amin'ny tantaran'i Joby moa zany dia izao: maro tokoa ny zavatra izay tsy fantatry Joba na tsy takany. Tahaka izany koa eo amin'ny fiainantsika ankehitriny. Betsaka ireo zavatra izay tsy takatry ny saintsika, tsy fantatsika nefany iainantsika. Manoloan'izany ny zavatra rehetra izany dia izao: tokony hanaiky ampanetretena tahaka ny Joby isika, satria betsaka ny zavatra ao ambadiky ny hitan'ny masontsika izay tsy tazantsika fa ho fantatsika amin'ny fotoana anankiray. Mety tsy ho takantsika velively ny zavatra mitranga ankehitriny, mety tsy ho azon'ny saintsika eritreretana mihitsy ny fahoriana mandalo eo amin'ny fiainantsika ankehitriny, nefa tsarovy fa manana drafitra sy planina manokana Andriamanitra. Ny tsy fananantsika valy no an'izany fanontaniana rehetra izay mipetraka ao anaty saintsika izany mahakasika ny hoe nahoana no miseho izao zavatra izao, dia izay indrindra no tokony hanantenantsika n'Andriamanitra, izay indrindra no tokony hanatomantsika an'Andriamanitra, mandra-pahitantsika ny marina. Dikan'izany dia izao hoe mila mahatoky ary mitoky amin'ny hatsarapon'Andriamanitra isika, izay aseho amintsika amin'ny fomba maro samihafa. Mbola ho avy ny fotoana izay anehoan'Andriamanitra izany. Misy efa nasehon'Andriamanitra teo amin'ny fiainantsika tamin'ny zavatra izay nilalovantsika, misy ihany koa izay mbola hasehon'Andriamanitra amin'ny fotoana ho avy eo amin'ny fiainantsika. Noho izany mahireza ary namako, mahireza hatrany satria fantatr'Andriamanitra izay miseho eo amin'ny fiainantsika ary tsy hamelantsika ho irery Andriamanitra. Na dia betsaka ary ny zavatra tsy fantatsika, na dia betsaka ny zavatra tsy takatry ny saintsika dia tadidio, fa fantatr'Andriamanitra ny mahasoa ny tsirairay avy amintsika. Eo amin'ny fizarana fahatelo farany isika dia ny fampirisihana-tsika hiatrika ny olana amin'ny ratsy amin'ny fanantenana. Io anisany toe-tsaina anankiray izay tena tokony ameno ny ao anatintsika dia ny fanantenana izany. Betsaka ireo fanontaniana misokatra izay miresaka ary manasongadina ny ratsy ao amin'ny Baiboly. Voafetrena nefa ny fanazavantsika na ny fitadiavam-baolana mahakasika an'ireo ratsy izay voatondro ireo, nefa tsarovy fa eo anatrehan'izany rehetrarehetra izany dia tokony hanana fanantenana isika zanak'Andriamanitra, satria tsy maintsy mbola ho avy ny fotoana izay andresena tanteraka
ny ratsy eto amin'ity zao tontolo zao ity. Tsy andala teny tiako vakiana reto mety hanampy antsika mahakasika ny lesona izay nosoratan'i Ellen White zany ao amin'ny boky Patriarika sy Mpaminany takelaka fa 19 sy fa 17. Izao no voalaza ao: noho ny fahendrena lalina ananan'Andriamanitra dia norohana niala tany an-danitra Losifera fa tsy naringany. Fankatoavana vokatry ny fitiavana ihany no tadiaviny. Ny fahatokiana dia tiany ho vokatry ny fahitana ny hatsara-panainy sy ny fahamarinany. Raha avy hatrany dia nolevon'Andriamanitra Satana raha vao nanota dia tsy ho takatr'ireo mponina any an-danitra ny momba ny fahamarinan'Andriamanitra satria tsy fantatr' izy ireo ny tena toetry ny ota sy ny vokatra haterany. Raha nofongorana avy hatrany tsy ho isan'ny velona ilay anjely mpikomy dia ho maro tamin'ireo mponina any an-danitra no nanompo an'Andriamanitra tamin'ny tahotra fotsiny fa tsy tamin'ny mpitiavana. Tsy ho fongana tanteraka ny hery nananan'ilay mpamitaka, ny toe-tsaina mpikomy nanahany dia mbola tsy ho levina. Mba hisiany soa ho an'izao tontolo izao mandritry ny taonjato tsy manampetra ny fandimby dia navela hanatanteraka an-tsakany sy andavany foto-keviny ilay ratsy, fa amin'izany no ahitany zavaboary manontolo ny tena toetry ny famelezany ny fanjakan'ny lanitra. Ka iseho miharihary amin'izay ny toetran'Andriamanitra feno fahamarinana sy famindram-po ary ny tsy fiovan'ny didin' Jehova dia tsy hanana mpisalasalana mihitsy intsony na oviana na oviana. Ny fiodinan'ny Satana dia tokony ahitana izao tontolo izao lesona mandritra ny taona maro mifandimby ka ho vavilombelona mandrakizay manambara ny toetry ny fahotana sy ny vokany mahatsiravina. Tian'Andriamanitra hoenti maneho ny fiafaran'ny fandavana ny fahefany ny vokatry ny teti-dratsy nampiasain'ny Satana tamin'ny olona sy ny anjely. Sitrany ny ampiharihary fa ny fahasambarana ho an'ny zavaboariny rehetra izay noforon'ny heriny dia miankina amin'ny fisian'ny fanjakany. Koa dia fiarovana mandrakizay ho an'ny olo-masina tsy ho voan'ny famitahany ota sy ny voka-dratsy aterany nisian'ilay tantara mahatsiravina. Dia mitoy ny fanazavana entin'ny Ellen White: tsy azo azavaina ny androany ota mba hanomezana antony ny fisiany. Na izany aza, ampy ny azo takarina momba ny androany ota sy ny fahamaranana azy mba ampiseho tanteraka ny fahamarinana sy ny hatsara-pon'Andriamanitra amin'ny fifandraisany amin'ny ratsy. Tsy misy zavatra mazava kokoa ao amin'ny soratra masina noho ny hoe tsy tompona andraikitra amin'ny fidiran'ny ota Andriamanitra. Tsy nisy ny fanesorana ankaterena ny fahasoavan'Andriamanitra, tsy nisy ny fanampiany fitondran'Andriamanitra izay manome fotoana ho amin'ny fikomena. Ny ota dia mpanafika ary tsy misy antony azo omena ny fisiany. Mampiahiahy, tsy azo azavaina. Ny manamarina azy dia ny miaro azy. Raha misy antony azo omena azy na antony azo aseho ho amin'ny fisiany dia tsy ota intsony izany. Ny hany fahamaritana ny ota dia izay omena ao amin'ny tenin'Andriamanitra, izany dia ny fandikana ny lalàna. Izany dia fiovan'ny fitsipika miady amin'ny lalàn'ny fitiavana lehibe izay fototry ny fitondran'Andriamanitra. Takelaka 2:20 sy 3:30 sy 7. Noho izany, ny fifantohantsika amin'ny ady hevitra momba ny olany ratsy dia tsy tokony ho amin'ny ratsy mihitsy fa amin'ny toetran'Andriamanitra feno fitiavana. Hitantsika fa miorina amin'ny fitiavana ny toetran'Andriamanitra. Ry mpiara-mianatra malala, nomen'Andriamanitra fahafahana amin'ny safidy ny zavaboary satria ilaina amin'ny fitiavana izany, ary amin'ny mahafitiavana an'Andriamanitra no nametrahana safidy teo amintsika olombelona.
Ny tsy fampiasana araka ny tokony ho izy izany safidy izany anefany dia mahatonga faharatsiana. Malalaka be ilay safidy nomena antsika. Navelan'Andriamanitra izy tokoa ny ratsy na dia alany azy izany, fa ny eo am-pitiavana lehibe izany. Raha ohatra mantsy ka tonga dia nofongoran'Andriamanitra ny ratsy dia mety ho hafa ny fomba fijerin'ny olombelona an'Andriamanitra, ho hafa ny fomba fijerin'ny voary an'Andriamanitra hoe Andriamanitra lozabe. Ao amin'ny boky ilay fitiavana mandresy takelaka 7 dia izao no voalaza ao: maizina ny tany noho ny fahalalana diso an'Andriamanitra. Mba ampisava ireo aloka manjombona, mba hahazoana mamerina ny olona eo amin'Andriamanitra, dia tsy maintsy homontsanina ny hery mamitaka Satana. Tsy mety ho vita amin'ny alalan'ny hery izany. Mifanohitra amin'ny foto-kevitry ny fitondram-panjakan'Andriamanitra ny fampiasan-kery, fa ny poam-pitiavana ihany no ireny, ary tsy azo baikona ny fitiavana. Tsy mety ho azo amin'ny alalan'ny hery na ny fahefana izany. Ny fitiavana ihany no mamoa ny fitiavana. Ny fahalalana an'Andriamanitra dia fitiavana azy. Tsy maintsy aseho ny toetra mampalahiny hifanohitra amin'ny toetra mampalahiny Satana. Mazava be izany ry namako fa fitiavana moa ny Andriamanitra ivavahantsika ary tsy mitoetra ao anatin'ny maizina izy. Ho avy tokoa ny fotoana izay tsy maintsy amongorana ny ratsy ary izany ny fanantenana tokony ao anatintsika. Ny fitondram-panjakan'Andriamanitra dia fitondram-panjakana izay tsy miasa amin'kery, fa fitondram-panjakana izay isehoan'ny fitiavana ao anatiny, ary ny fitiavana no mibaiko ao anatin' izany fitondram-panjakana izany, ka io fitiavana io no mamela ny ratsy iseho. Nefa io fitiavana io ihany koa rehefa ho avy ny fotoana anankiray izay voatondro dia ho potehany tanteraka izany ratsy izany. Hitantsika teo aloha fa ny nahafatesan'i Kristy teo amin'ny fijaliana dia fanaporofona miharihary fa resy Satana. Maranantsika ny lesona dia andeha hamaky andininy anankiroa ao amin'ny Baiboly isika, dia ao amin'ny Romanina 9 ny andinin'ny 7 sy ny Apokalipsy 1:20 ny andinin'ny 13-14. Romanina 9 ny andinin'ny 17 ndeha hovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy izany. Fa ataoko fa ny fahoriana amin'izao andro ankehitriny izao dia tsy tokony hoarina amin'ny voninahitra izay iseho amintsika. Ry namako, tsy mahita ao anatin'ny maizina isika, fa Andriamanitra kosa mahita ny farany hatrany amin'ny voalohany. Hitany ny fahasambarana mandrakizay nampanantenaina izay rehetra mino an' Jesosy, arak'ilay hitantsika teo amin'ny vaky 3 no vakitsika teo izany. Dia ao amin'ny Apokalipsy 2:20 ny andinin'ny 7 sy ny andinin'ny 14. Ary naharay feo mahery avy teo amin'ny seza fiandrianana manao hoe: indro ny tabernakelin'Andriamanitra dia eo amin'ny olona, ary izy hitoetra eo aminy, ary ireo olony, ary Andriamanitra no hitoetra eo aminy dia ho Andriamaniny. Ary ho fafany ny ranomaso rehetra amin'ny masony, ary tsisy fahafatesana intsony, sady tsisy alahelo na fitarainana na fanaintainana, fa efa lasa ny zavatra taloha. Izany no teny fikasana omen'Andriamanitra antsika. Tsy maintsy ho avy ny fotoana, ho tonga ny fotoana izay amafany ny ranomaso rehetra eo amin'ny maso, anafoana tanteraka ireo fahoriana, ireo fijaliana, ny ratsy, ilay fototry ny ratsy mihitsy no fongorana dia tsisy tsony izany ratsy izany. Izany no fanantenana tokony hiorina lalina ao anatintsika ao. Isan'andro isan'andro dia tokony ho vonina antsika hiatrika ny ratsy amin'ny fitiavana sy finoana ary fanantenana feno, satria azo antoka ny fandresentsika, ary rehefa miaraka amin'ny mpandresy isika dia tsy maintsy mandresy foana na mandalo fijaliana sy mandalo fahoriana aza eto amin'ity tany fandalovana ity.
Izay no lesontsika tamin'ity herinandro ity. Eo foana ilay olana faharatsiana, mbola tsy afaka miala amin'izany sika, tsy maintsy hatrehana ilay izy, nefa kosa azo antoka fa ho resy tanteraka izany faharatsiana izany. Saotranao nanaraka hatramin'ny farany, manome fotoananao indray ny namana Patrick Rafaliony amin'ny fotoana manaraka indray. Mirary soa sy ny tsara indrindra ary mirary ny fiadanan'ny Tompo ho amin'ny isam-batan'olona tsirairay avy. Miaraka nodrika ny lohantsika isika hibabaka. Andriamanitra, misaotranao izay no ny fitiavanao sy famindram-ponao nomenao ny lesona izay nampahafantatra na iny fa na mandalo fisedrana, fitsapana na miatrika ny olany ratsy ary izahay dia ny fahotana izany izay alefan'ny Satana maninika an'ity izao tontolo izao ity dia fantatray fa andresy izahay rehefa miaraka aminao. Mioanay ny hery, mioanay ny tanjaka mba hahafahanay manohitra ny ratsy ary omeonay ny fanenao masina isan'andro mba hitari-dalana anay ho amin'ny marina rehetra. Tononona sy angatana ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy ilay tsianay. Amen. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny leson'ny sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny imprimerie adventiste. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko.